Fa anisan'ny niteraka resabe ihany koa aloha tamin'ny herinandro iny nikasika ireo mpitsara eo amin'ity tontolon'ny baolina lavalava ihany izay voaroaka moa rano vaovao voaray. Araka ny fanazavana azo teny amin'ny kianjan'ny Maki androany vaovao teo anivon'ireo mpitsara moa dia nambaran'izy ireo fa roa ny mpitsara voaroaka tamin'ity tompilalaovana vao manomboka ity zany talohan'ny atombohan'ny faninanana fa raha nisan'ireo mpitsara izay efa voaroaka noho ny atao hoe fitondrantenina tsy mendrika na voaroa eo anatin'izay kolikoly izay araka ny nambaran'izy ireo dia efa miisa enina amin'izao fotoana izao ny mpitsara zany hoe voafafa tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava. Raha tamin'ny lalao androany aloha mbola sy ny omaly dia azo lazaina fa nizotra araka ny tokony izy avokoa ny fananana ary tsy nisy ny fimenomenomana teo amin'ireo izay resy na ireo mpandresy satria any amin'ity taranja baolina lavalava ity mantsy dia ahitana an'izay fimenomenomana izay avokoa na mandresy na resy dia misy an'izay avokoa fa tamin'izay andro voalohany ho an'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga izay dia nandeha araka ny tokony izy ny lalao ary tsy nisy ny fimenomenomana. Ho an'ny ligy izay indrindra ary dia heverin'izy ireo ary eritreretin'izy ireo hizotra amin'ny tsisy fimenomenomana ary tsisy olana izay ity tompilalaovana vaovao ity. Mitondra fanazavana ary mikasika an'ina izay indreo mato feno asina Arakotomalala afilohan'ny ligina Lamanga. Mahakasika ny tompilalaovana telekomy folo sy roa arivo dia nisokatra androany tokoa ny tompilalaovana ho an'ny ligina Lamanga indrindrindra ho an'ny top 14. Ny zava-baovao marobe ireo mpilalao izay nifindaraka toerana tamin'ity misy any amin'ny telopolo any ho any zany mpilalao izay nifindra toerana ka namafy an'ireo filevona saray avy. Tiako zany fa mihatsara hatrany zany na fifandanana top 14 ahitana ligina Lamanga ary inona fa lampy be dia be tokoa amin'ny fifianana resam-pirenena izay ataon'ny Madagasikara fa zavatra izany. Mahakasika ihany koa ny tontolon'ny fitsarana dia misy ihany koa ny président CRA vaovao izay Anambato Arlalana zany no lasa président-n'ny CRA dia mahakasika an'izay mpitsara izay ihany koa dia misy fifanana matetika zany ho an'ireo mpitsara izay tsara ny mpilalao anatin'ny top 14 izay miisa eo amin'ny telopolo eo zany ny mpitsara afovoany ary ny mpitsara izay tsara ny lalao amin'ny top 14 isan-kerinandro dia misy eo amin'ny roapolo eo. Raha ny formule amin'ny compétition nisy fivana ve sa tamin'ny taondasa ihany ny tazomina dia tsara ihany koa raha hoe ampitsahivonao ilay izy? Ny fifanana ny resaka momba ny règlement de championnat zany no resahantsika mitovy amin'ny tamin'ny heritaona ihany. Mifandona daholo ihany ireo fileovana ao anatin'ny top 14 dia misy roa voalohany izay tonga dia miandry ny demi-finale fa misy an'ireo anankiefatra ao anatin'ny 6 premier zany manao ny match de barrage hiatrika amin'ilay roa voalohany hiatrika manasa-dalana. Avy eo moa zany misy ny lalao famarana hatrany.